Jiolahia telo tsy misarotava no fantatra fa nanafaka toeram-pivarotana iray tamin'ny fokontany Amborovia ny asabotsy fa 7 volana septambra tokony tamin'ny 7 hariva teo. Raha ny fanazavana voaray teny an-toerana mitondra antsy reto jiolahia reto ary nanao fiteny avy any atsimo. Tamin'ny sabotsy 9 septambra tokony tamin'ny 7 hariva eo teo amin'ny Monsieur Victor zay mpivarotra épicerie ataontsika hoe farany lehibe ety Amborovia eo amin'ny rahitra amin'ny ancien piste ety Amborovia eo amin'ny bazary eo no tena misy azy. 7 hariva raha sendra hanidy ny botikany io zany izy efa hanidy ny la botika andeha hody no nisy telo lahy zay tsy misarotava zany fa visage ouvert nandeha nanatona azy teo nanao forcier anazy hiditra any anatiny dia tamin'ny fotoana io moa zany zareo nanao fampitahorana ny Monsieur Victor sy ny manodidina teo nanapoaka petara le fampokany ankizy amin'ny 26 reny zany napokany mba hoe panike zany ny olona hoe misy feombasy fa petara ny napokany. Dia misy olona nahita moa zany teo be dia be mbola mifamezivezy ny olona fa le olona tsy mahafantatra olona manafika ve sa olona miady dia zay tsy nahafahan'ny olona ny intervenir fa efa nahita an'le ray miady amin'ny Victor, ny ray manao forcier an'le mpiasa ny Victor zay mbola ao anatiny manidy an'le ana hiditra any fa zay voataitra ny olona mandritra ny fifanoherana ny an-dany sy ny akirany io zany no naratra satria nitondra poignard izy telo lahy zay zany niary manentiny zareo tsisy basy fa poignard dia naratra an'le poignard zany ny tanany Victor. Io zany mbola tsy dia tena fantatra loatra satria Victor hatramin'izao mbola tsy hitanay d'après ny évacuation tany amin'ny hôpital dia tsy hitanay izy nanentiny avany aiza nanentiny avany aiza mbola tsy azonay tsara hoe tanany havia zany havanany no maratra fa ny tanany zany no hoe naratra an'le antsy satria nanohana an'le mpanafika azy dia nitsoaka moa reo olona reo avy eo ny fanenjeny fokon'olona sy ny gendarme zay manao patrouille isan'andro ety Amborovia fa malheureusement moa zany tsy hita reo olona reo tsy nahazo ninninona tsisy zavatra azony zareo zany naray fa dia zay mbola tsy tafiditra tany anatiny zany zareo fa saika hoe nararoatra le patron anidy an'le labotika zany dia hoe forcena hiditra ao mba hakana an'le versement sy ny namany tsy maintsy zay manko zany ny tena tetika an'zalahy fa tsy naomby zany iny satria ny olona koa nalaky alerté satria ny olona mbola mandeha daholo amin'ny 7 hariva zany eto Amborovia. Hatreto mbola tsy fantatra ny toerana misy ireo jiolahy nanafika ireo, mbola tsy nametraka fitoriana ihany koa ilay rangahy tompony ilay toeram-pivarotana teny amin'ny fokontany Amborovia. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny zandary eny Amborovia izay misahana ity raharaha ity.